Miarahaba tompo-kilasy tovovavy MC Lafatra ny anarako. Ho anareo izay manontany ny atao hoe inona ny atao hoe MC dia avy amin'ny hoe maître de cérémonie na hoe master of cérémonie, olombelona anankiray mandrindra sy mandamina lanonana manan-kaja. Hoentiko mandroso kely atao anatiny ianareo hitsidika satria amina fety manan-kaja ohatran'izao mihitsy ny tena ilana ny antsoina hoe maître de cérémonie mba hananany mpanambady, mba hananany fianakaviana ny antsoina hoe fety milamina, fety mirindra ary indrindra ihany koa fety manan-kaja. Dia ny asan'ny maître de cérémonie zany rehefa amin'ny fotoana tahaka izao dia mandrindra sy mandamina fety ray manontolo, mampandroso ny invité. Zao tazantsika zao zany buffet zao ny sakafo rehefa avy eo fa mbola mpametrahana ny zany ny tompon'andraikitra dia anjara maître de cérémonie no mandamina ny invité rehetrarehetra atao anatin'ity efitrano ity mba ilamina tsara, mba hirindra araka ny tokony ho izany rehetrarehetra izany. Ary anisan'ny tena ilanan'ny maître de cérémonie ihany koa tompo-kilasy ny vavy dia mba tsy habe stress ny mpanambady satria ny maître de cérémonie daholo no manome toromarika amin'ny zavatra mitranga rehetrarehetra sy atao anatin'ity efitrano ity. Dia rehefa ho avy ny ouverture, rehefa hampandroso ny mpanambady hanao cérémonie gâteau amin'izay zavatra atao rehetrarehetra dia ny maître de cérémonie zany no manolotra sy mandamina an'izany rehetrarehetra zany. Iroso kely ery ambony zao tsika dia hatazana ny ekipa, ny musicien amin'izao mbola manao balance. Ny maître de cérémonie tsy maintsy tonga alohan'ny olon-drehetra satria mila atao mipetrapetraka tsara alohan'ny hatongavan'ny mpanambady zany ny balance sy ny lafin'ny teknika rehetrarehetra mba tsy hoe rehefa ho tonga indray ny invité zay vao hikorompaka nohon'izany rehetrarehetra zany fa amin'izao fotoana izao dia efa lamina miloha zany le izy. Ny zavatra kely tiako tsindriana vetivety fotsiny dia ny tena antony angalana maître de cérémonie dia rehefa amina lanonana manan-kaja lehibe tahaka izao, izany hoe rehefa tianao zany mba hirindra sy hanakaja sy hilamina le izy dia miantso ny olona ohatrananay, indrindra moa fa amina mariage. Ary ahitana matetika ny maître de cérémonie any amin'ny lanonam-panjakana sy lanonana manan-kaja isan-karazany, fa androany mariage no ataontsika, mety misy manam-boninahitra sy vidy sy miaramila aho, mety misy vahiny manan-kaja tsy eritreretina ihany koa, dia maître de cérémonie no mametraka amin'ny haja sy ny voninahitra ny fety rehetra mba azo aina tsara reny olona reny na amin'ny fomba fihetsika na amin'ny fomba fiteny. Eny fa na amin'ny fampandrosoana ny olona misakafo ary dia anjaran'ny maître de cérémonie ihany koa no mandrindra sy mandamina izany, indrindra moa rehefa amin'ny fotoana raikitra izay ny ouverture sy ny fanokafan'ny mpanambadin'ny fety dia tenenina mpanajana ny olona mba tsy hifandrombaka be ny amin'ny fakanany sy ny sary fa efa misy an'ireo mpaka sary matianina. Dia izany rehetrarehetra zany tompo-kilasy ny vavy no anisan'ny ilanany atao hoe maître de cérémonie indrindra fa amina fety manan-kaja tahaka izao. Ka ho anareo izay efa manomana ny mariage na ny lanonana manetriketrika izay tanterahana atoato dia aza misalasala ianareo miantso ny MC Lafatra fa dia ho fety tsy manam-paharoa, fety mihaja ary ho feno fahatsiarovana mahafinaritra izany fetinareo zany miaraka amin'ny MC Lafatra.